Soatoavina mifanohitra. Soatoavina mifanohitra. Zay lohateny somary sarosarotra raisina zay no andeha kosa mba hiarahantsika manana indray hoe ahoana, inona ny tianambara manasanao ahatra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahona somaty tsara amin'ity androany ity. Hoy le irany tanora manao hoe raha tafahona dia mitsiky, mahita namana dia mitsiky satria mahita antsika rehetrarehetra tafahona, mahitanao namana mpiara-midinika arabaina amin'ny anaran'i Jesosy anehanao ka ny fiadanana ane anjaka amponao sy ny ankohonanao. Dia hiaraka hivavaka isika mialoha izao dinika hifanaovantsika izao. Andriamanitra ray io, indreto indray izahay mikohaka eto anatrehanao satria mendrika ho anao izany. Misaotra anao tamin'ny fitantanana rehetra, misaotra anao tamin'ny fahasoavana, misaotra ny amin'ny fitiavana, ary misaotra indrindra amin'izao fampionana izao amin'ny alalan'ity fandaharana efa iarahanay manana sy ankafizina ity. Mitahianay, apetraka am-pelatananao izao fotoana izao, ka mba ho vita fihavanana aminao zahay, tsy misy hevitra mampisaraka anay aminao, ary mangataka ary zahay ny fanahy masina ane mba hampitoerinao aty anatinay, hitari-dalana anay, hampianatra anay ny marina rehetra. Mivavaka tonoina sy ngatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hebreo 1:10 ka ny 1:30. Inona moa zay? Le andinina tao tadidina izay. Andeha hiarahantsika amin'reto na le izy. Finoana no tsy nahafaty any Rahaba-janga niaraka tamin'ireo mpisafo-tany, niaraka tamin'ny tsinino, satria nandray ny mpisafo-tany tamin'ny fihavanana izy. Somary mbola ny ambakavaka dia mbola nandiso fa mino fa andeha tsara zany amin'ny manaraka, ary mino koa fa ianao dia efa nandeha tsara misaotra antsika rehetrarehetra tamin'izany fiarahana rehetrarehetra izany. Androany dia misy tantara anankiroa toa misy itovizany kanefa misy fahasamihafana. Ny voalohany dia ny tantaran'ny Rahaba, efa haitsika ilay tantara, izy zany tantara voalohany. Fa ny tantara faharoa kosa dia ao amin'ny bokin'i Josoa 7 dia ny tantaran'ireo Gibeonita. Ny tantaran'ny Gibeonita no resantsika amin'ny ity tantara ity dia ahitantsika ireo mpanjaka zay mandinika mandrakariva ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Zao ny voalaza amin'ny 1:1. Ary rehefa nandre izany ny mpanjaka rehetra zay ty ao an-dafan'ny Jordany, na ny tany amin'ny tany avoana, na ny tany amin'ny tany lemaka morontsiraka, na ny tany amin'ny ranomasina lehibe tany Amorita, ny Kananita, ny Perezita, ny Vita sy ny Jebosita, dia ny rahina niangona hiady tamin'i Josoa sy ny Israely izy. Rehefa nahita zany ny fitantanan'Andriamanitra rehetra zanak'Israely tamin'ny tany aloha izy ireo, dia hoe tsy ho resitsika izy ireo fa andao hitambatra, andao hirahina. Fa eo amin'ny 1:2 kosa nefa dia nisy mponina anankiray nanapa-kevitra tsy hanaraka an'izy ireo. Zao voalaza eo amin'ny 1:3. Ary ny mponina tao Gibeona nare izay nanaovan'i Josoa ny Jeriko sy Ai, dia nanao fanekena kosa izy ka nandeha, ary nody hoiraka nitondra lasaka, tontana sambony teo amin'ny borikiny, sy ny hoditra tonta sady tritra ka nofepehezina nasiany divay, ary kapa-tonta sady mitampitambona teo amin'ny tongony, ary laba-tonta no notafiny, ary efa maina sy bongolona mofo rehetra izay vatsiny. Dia nakany amin'ny Josoa teo amin'ny tobotany Gilgala izy ireo, ka andeny tamin'ny sy ny zanak'Israelita nanao hoe avy any tany lavitra izahay, ko ankehitriny mba manaova fanekena aminay ianareo. Dia hoy ny Israelita amin'izy ireo tamin'ireo hivita reo, angamba mponina ato aminay ihany ianareo, ka ataonay ahoana no hanao fanekena aminareo? Fa hoy izy tamin'i Josoa, mpanomponao izahay,
dia aroa izy tamin'i Josoa. Aroa Josoa taminy, iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo taminy, avy any amin'ny tany lavitra indrindra izay mpanomponao noho ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa efa renay ny lazany sy izay rehetra nataony tany Egipta, ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjakany Amorita sy tamin'ny andafony Jordana, dia Sihona sy ny mpanjakany Hesibona, ny Oga mpanjakany Basana, izay tany Astarta. Dia niteny taminay ny lorinay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe, mitondra vatsy eny tanana ianareo any amin'ny tany amin'izay ele ka mandehana hitsena azy. Ka lazao amin'ny hoe mpanomponao izahay. Koa ankehitriny manaova fanekena aminay. Itony mofonay itony dia vao mafana no nalany tany an-tranonay ho vatsy tamin'ny andron'ny voanay akaty aminareo. Fa ankehitriny efa maina sy bobongolo izy. Ary vaovao ireto sy ny hoditra nisy divay ireto izay nofenonay, fa indreo efa tritra izy, ary efa rovotra ny lambanay sy ny kapanay. Ireto noho ny alavitra ny lalana. Ry mpiara-mitinika namana, inona no mahasamy hafa sy ny mampitovy ny tantaran'ireto Gibeonita sy Rahaba? Fantatsika tsara fa nanao hafetsena ny Gibeonita. Io zany no azo lazaina hoe hitovizana, samy namita ka samy nandainga. Rahaba nandainga hoe teto maro ireo lehilahy ireo fa efa lasa izy. Fa reto Gibeonita ireto indray dia milaza hoe zay avy tany lavitra tany. Ny mofo nentinay avy any mofo mafana, ny akanjonay akanjo tsara tarehy, ny lambanay, kitapinay, ny sininay tsara tarehy fa noho ny lalana lavitra dia indro efa bobongolo sy rovotra ankehitriny. Nanao hafetsena izy ireo. Tadidin'izy ireo mantsy ilay tenin'ny Mosesy amin'ny Deutéronome 20. Fa azo atao manao mangataka fihavanana amin'ny vahoakan'Andriamanitra raha manaiky reto vahoakan'Andriamanitra reto. Dia manataony zany. Dia nanao fihetsena izy ireo. Le hoe nanao fihetsena dia midika hoe manambara fahamalinana. Ary eto dia nangataka izy ireo mba manao fanarahana. Manaitaka nefa ny fitovian'izy ireo amin'ny lahateny Rahaba. Inandray ny hitovizan'izy ireo mpandainga fa mahasamy hafa kosa. Rahaba dia nanolo tena tanteraka. Nanolo tena. Fa reto kosa dia nampiasa fitaka. Ny mahasamy hafa azy ireo. Zay na fahasamy hafana. Nanolo tena izy ireo. Fa reto kosa hoe hanao fanarahana izahay. Ry mpiara-mitinika namana. Soatoavina ny mifanohitra nisy reto Gibeonita sy Rahaba. Kanefa ny zavatra nahafinaritra dia zao. Samy nanam-paniriana izy ireo mba hiditra ao anatin'ny fianakaviam-be reto vahoaka an'Andriamanitra. Zavatra nisy tonga dia nanaiky Josoa. Zao no voalaza, tsy mba nanontany an'i Jehovah Josoa. Fa tonga dia zao amin'ny 1:10 ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fahenkena taminy mba tsy hamono azy ary lohan'ny fiangonana koa dia nianina taminy. Hitantsika teto zany fa tsy mba nanontany. Ino lesiko? Tokony mba nanontany ny sitrapon'Andriamanitra Josoa dia mba tsotratra an'izay famitahana izay. Marina fa hamindra vo amin'reto Gibeonita ny Andriamanitra azo antoka izany. Fa tokony mba nanontany ry mpitarika namana isany. Ny adidy fototra natao hiantsoroan'ny mpitarika izay notendren'Andriamanitra dia aza adino mandrakariva ny manontany an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Angatao mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Androany ary ny tontolo andronao dia tontolo andro izay angatao mandrakariva hoe inona ny sitraponao Andriamanitra androany. Moa ve sitraponao ity ataoko ty androany? Tena sitraponao ve ty alehako ty androany? Tena sitraponao ve izao toe-javatra mitranga zao androany? Manontania an'Andriamanitra. Fa ny azo antoka ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra mpamindra foana. Ny tompany hombanao, ny tompany hitantana anao amin'ny tontolo andro ty andeha hiaraka hivavaka risika. Andriamanitra nandre ny tantara n'ireo Gibeonita izay androany. Izay toa nampiasa hafetsena kanefa aika hafetsena izay mitory famonjena. Hafetsena izay toa mitarika azy ireo mba hilavonjy. Andriamanitra raina eo. Misotranao izay noho ny amin'ny tantara izay nomenao anay ka
mba ahafahany misintona lesina ihany koa eo amin'ny fiainanay. Rena ihany koa nefa ny talatala zay nomenao anay fa tokony aontany anao zahay raha sitraponao ny toe-javatra eo anoloanay na tsia, amin'izay rehetra alehanay na tsia, ampio zay Andriamanitra anao mandrakariva ny sitraponao, ka hanontany anao amin'izay rehetrarehetra tokony ho ataonay izay alehanay. Dia mitantananay, mitantana reto mpiara-midinika amiko reto, retinay mba afaka mandrakariva ity firenena misy anay ity, mba ho firenena hanjakany ny sitraponao. Mba afaka tonoina sy angatana amin'narany Jesosy. Amen.